Fa nanomboka androany teny amin'ny ANC vato ny fivorian'ireo expert ao anatin'ny CGSOI andiniana manokana ny famolavolana ireo tanora aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ity hetsika goavana nanomboka androany ity. Tanterahana eto amintsika nanomboka androany ka hatramin'ny zoma ny fivorian'ireo manampahaizana eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny fanatanjahantena aty anivon'ny ranomasimbe indiana izay mivondrona ao anatin'ny CGSOI izay natokana ho an'ny tanora moa izy ity. Andinika manokana ny fampandrosoana sy ny tetikasa izay entina amolavolana ireo tanora aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana moa ny tena votoatin'izao fihaonana izao. Ity fivoriana androany totosaina ity dia fivoriana fanao isan-taona izy ity andro technicien expert atao anivon'ity CGSOI ity ary amin'ity taona ity moa zany dia Madagasikara no napetrahano azy arak'izao ahitantsika azy zao fivoriana mialoha ny irsoana amin'ny fivorian'ireo ministra atao anatin'ny CGSOI ihany marina moa zany fa amin'ny faharoan'ny volana aogositra izao no atototsaina ao amin'io la réunion mandritra ny fanombohana des îles zany no tototsaina ao amin'io la réunion ity fivorian'ny ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena mpikambana atao amin'ity CGSOI ity ary mazava ho azy fa isika malagasy moa no mitarika ny fivoriana amin'izay fotoana izay ary dia amin'ity fivorian'ny expert ity zany no amolavolaina ireo lahadinika rehetra hodinina mandritra an'izay fivorian'ny ministra amin'ny faharoan'ny volana aogositra izay. Nandritra ity lanonam-panokafana ity fivoriana ity dia nasiany ministry ny fanatanjahantena teny ihany koa ny fanomanana ny lalaon'ny nosy izay nambarany fa anomboka amin'ny volana jona izao indray ny fampivondronana faharoa ny amin'ny fanomanana ireo atleta hiatrika ny lalaon'ny nosy.